anaran'ny ray sy ny zanaka ary ny fanahy masina. Aoka isika rehetra hivavaka. Ry Andriamanitra ray sy zanaka ary fanahy masina, izay mpamorona sy mpanavotra ary mpanahy masina anay, mivory eto amin'ny anatrehanao amin'ity trano ity zahay, mba hihaino izay olana zainao aminay. Andriamanitra o, mangataka aminao amin'ny alalan'i Jesosy Kristy zahay, mba ho sokafiny fanahy masina ny fonay, mba hiasan'ny tenao amponay hahatonga anay bebaka noho ny ota nataonay, ka mba hinoanay an'i Jesosy na amin'ny fiainana na amin'ny fahafatesana, ary hitomboanay tsara isan'andro isan'andro amin'ny fitondratena masina, ho henoinao ane zany ry Andriamanitra o, sy ho tanterahinao amin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Amen. Tu voudrais cacher tes larmes.
aoka hivavaka isika rehetra. Andriamanitra raisy zanaka ary fanahy masono, misaotranao zay fa eto amin'ity trano fiangonana eto andrehitra ity no hanomezanao anay indray ny teninao, dia ny teninao zay mampahalala anay ny fanomezanao sarobidy, dia ny fanahinao masina zay ho raisinay, ary zay ataony fanahy masina aminay araky ny fanazavana ataon' Jesosy, dia lazainao mahitsy ato amin'ity teny ity mba ho fanamboarana ho anay, ary indrindra fanamasinana ho anay, ialanay amin'ny tsy fetezana rehetra amin'izany fivavahana zany, ka ampaherezinao anay mba tena hivavaka marina amin'ny fo zay, fa zany ny tena fiarahana aminao Andriamanitra raha io, dia ny fanekenana sy ny fampianaran'i Jesosy Tompo. Dia taio ny teninao amokatra be ao anatin'ny fiangonanao, naiza naiza misy amin'ny mpiaino rehetra, ny anaranao Jesosy no agnatana izany. Amen. Tenin'Andriamanitra zay omeny atsika amin'izao alahady 5 manaraka amin'ny Pasika zao ry fiangonana malala, dia izay ho hitantsika ao amin'ny filazantsara araka ny Matio 5, Matio 5 ny andininy 5 ka hatramin'ny 7:10. Toy izao ary mivaky ny teny eo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompontsika. Ary raha mivavaka ianareo, aza mba ho tahaka amin'ny mpiady tsara velatsia, fa izy tia ny mivavaka mitsangana eo amin'ny sinagoga sy eo anjoron-dalana ahitany olona azy. Lazaiko aminareo marina tokoa fa efa azo ny 𝗪𝗵𝗃𝗃, fa ianao kosa raha mivavaka dia midira ao amin'ny efitranonao, ka rehefa voarindrinao ny varavarana dia mivavaha amin'ny rainao zay ao amin'ny mangingina, ary ny rainao zay mahita anao ao amin'ny mangingina no hamaly anao. Ary raha mivavaka ianareo dia aza mba manao teny maro foana tahaka ny jentilisa, fa ataony ho ny amarony teny no hiainona azy. Koa aza manahaka azy ianareo, fa fantatry ny rainareo zay tokony ho anareo, raha tsy mbola mangataka aminy aza ianareo. Koa amin'izany mivavaha toy izao ianareo, rainay zay any an-danitra ho amasinina neny ianaranao, ho tonga neny fanjakanao, hatao aneny sitraponao ety an-tany tahaka ny any an-danitra. Omeo anay an'io zay anina sahaza ho anay, ary mamela ny elokay tahaka ny namelanay zay meloka taminay, ary aiza mitondra anay ho amin'ny fakapanahy fa manafahanay amin'ny ratsy, fa anao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Ry Ray Masina manamasinanay amin'ny fahamarinana, fa ny teninao no fahamarinana. Amen. Ry fiangonana malala ao aminareo neny ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy Tompontsika. Amen. Ny tenin'Andriamanitra tamin'ny heriny ry havana dia izay fanomezan'Andriamanitra ilay zavatra narintsika, dia tsy inona zany fa ny fiarahantsika aminy. Naverin'Andriamanitra hiaraka aminy sika rehefa vita ny asa-pamonjen'i Jesosy zay mampiavana atsika amin'Andriamanitra, ka rehefa tafaray aminy sika dia mitaky firaisana amin'Andriamanitra araky ny sitrapon'i Jesosy izy tenany. Dia amin'izany indrindra no mahatonga an' Jesosy hanambara amin'ny alalan'izao teny izao. Inona tokoa no tena mety marina eo anatrehan'Andriamanitra amin'ny fiarahantsika amin'Andriamanitra amin'ity fivavahana ity, dia efa nanazava izany ny 4 amin'ity filazantsara ity, fa izay lazay ny 4 indrindra rehefa nanambarany sika fa zay entin' Jesosy dia ny fanjakany lanitra, ary anisan'ny lehibe indrindra ao amin'ny fanjakany lanitra ny fanjakam-pahasoavana,
dia ilay Andriamanitra tia atsika ka mamonjy atsika fa tsy hoe manjaka fotsiny amin'ny zavaboary rehetra izay noforoniny fa mamonjy atsika. Ary manaiky ny famonjeny isika dia ho azotsika tokoa ilay lova izay ao amin'ny fanjakana maharitra mandrakizay dia ilay fanjakam-boninahitra. Izany no atao hoe fanjakan'ny lanitra izay taoman' Jesosy atsika. Ka ao amin'ny toko fahaefatra dia Jesosy tenany tsy hoe mitory fotsiny izany fanjakam-pahasoavana izany fa miaina an'izany fanjakam-pahasoavana izany ary mila hitatsika satria amin'izany fiainan' Jesosy izany miafina ao anatin'izany ny fiainantsika. Ao amin'ny toko fahaefatra ary havana dia tsy pian'ny tantara arak'izay tantarahany Matio azy fa ny fiainan'ny olona amin'ny fanjakam-pahasoavana dia fiainan'ny nanaiky ho vahoaka an'Andriamanitra amin'izany fanjakana izany, tarihiny fanahy masina. Tarihiny fanahy masina tahaka an' Jesosy andeha any anefitra mba halay-panahy, ary tsy hoe halay-panahy ho resy fa halay-panahy mandresy. Zany fitarihan'ny fanahy masina izany dia fanomezan'Andriamanitra atsika. Fa raha tsy manaiky tarihan'ny fanahy masina isika dia ho tarihan'ny sainofo ka sady andeha ho tapahany devoly no anjakan'ny fakapanahy sy ho resy ary hiala ny voninahitr'Andriamanitra izay omeny atsika. Koa tohizan'i Jesosy eo amin'ny toko 5 sy ny toko 9 indrindra. Eo indrindra no anambaran'Andriamanitra amin'ny alalan'i Jesosy fa resin'i Jesosy ilay herin'ny devoly. Ary tsy ny herin'ny devoly ihany fa raha afaka ny devoly ka sanatria ny tenin'Andriamanitra tsy manjaka opontsika dia hiverina indray ny devoly araky ny fantatsika eo amin'ny tenin'Andriamanitra hoe hitondra namana 7. Fa mila miainy toriteny isika, mamboly ny tenin'Andriamanitra eo amin'ny feon'fieritreretantsika na ny fotsika Jesosy. Ka sambatra koa isika fa tsy hoe resy fotsiny ny devoly fa omen'Andriamanitra atsika ny teniny izay azavainy amin'ny alalan'ny toriteny hamonjy atsika. Ny atao hoe voavonjy ary tsy hoe afaka amin'ny herin'ny Satana sy ny fampianaran-diso izay afafin'ny devoly akafanahantsika satria ny devoly dia nampiasa tenin'Andriamanitra fa sainga amin'ny heviny diso. Izany indrindra no mahatonga an'ity fitohizany ity toriteny rehefa miainga amin'ny fakapanahy dia makao amin'ny toriteny mba ahazoantsika miaraka tsara amin'Andriamanitra. Amin'ny fiarahana amin'Andriamanitra dia mila mipetraka foana aloha raha toerana ara-piarahamonina na hoe statut fa Andriamanitra dia rain'ny olona izay nanaiky ho ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra na ny fanjakany lanitra indrindra ny fanjakany pahasoavana. Raitsika izy tsy ray-pahary fotsiny fa raha ray-pahary fotsiny dia mbonana amin'ny jentilisa fa amin'ny fanjakam-pahasoavana dia Andriamanitra dia mijoro ho manangana atsika ho zanany tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Ray amin'ny fananganananaka Jesosy ka Jesosy ny mpanalalana no sady mpanelanelana atsika, nampiavana atsika amin'Andriamanitra, neken'Andriamanitra ho zanany sika amin'ny alalan'izany fananganananaka izany. Fa isika koa amin'ny zany toerana ara-piarahamonina ao amin'Andriamanitra izany dia tena lasa zanany. Raha miteny hoe tena lasa zanany ny minona ny vahoaka ny fanekena vaovao amin'izany fanjakam-pahasoavana izany dia ihany miala amin'ny maha-fahavalon'Andriamanitra azy tamin'izy fony nanjakany ota, fony tsy nandray ny avitra nataon'i Jesosy. Zanak'Andriamanitra amin'ny alalan'i Jesosy Kristy ary isika, ary ny tena zanaka dia miainy resaka ataon'ny babany na ny rainy. Andriamanitra miresaka amintsika ny voalohany aloha satria nekeny ny fanavotana antsika. Tsy mahazo adonona nefa ny mahamasina azy. Ny hoe masina dia mankahala ota fa saingy izao kosa ny teniny kosa rehefa mibebaka sika dia mila manjaka satria lasa zanak'Andriamanitra sika. Mila fantatsika
amin'ny faneraserana amin'Andriamanitra raha amin'ny teny hoe miresaka amintsika izy tsy resaka fotsiny fa tokony ho raisitsika fa tsy mba hatahorana hoe ho tsy mahatoky Andriamanitra amin'ny maharay azy. Andriamanitra dia mahatoky amin'ny teniny fa isika kosa dia ataony mba hatoky tsy hivadibadika aminy satria efa naninao eny 𝗫𝗵𝗵𝗱𝘆 satria efa lasa zanany. Andriamanitra miresaka amintsika, isika kosa mila mihaino tsara ny teniny, manana resaka atao amintsika Andriamanitra aloha zay vao manana resaka atao amin'Andriamanitra isika. Ary rehefa manana resaka amin'Andriamanitra isika dia tsy ho adinotsika ny fiainona n'ilay teny zay efa niresahany tamintsika. Ka amin'ity fivavahany ity dia zao ny fanontaniana mipetraka, tsy mora ny miresaka amin'Andriamanitra. Ny tsy mahamora azy isika dia hoentin'ny hevitsika fa tsy mba manaiky ho tapahan'ny fanahin'Andriamanitra. Koa amin'ity toko 9:1-5 ity dia fampianarana, fanitsiana zay fomba tsika diso amin'ny fivavahana amin'Andriamanitra amin'izany fiarahana amin'izany. Zay ny tapany voalohany. Fa ny faharoa kosa dia tsy fanitsiana fotsiny fa rehefa hoaitsika ny tena marina tokony atao dia fampaherezana atsika anaraka izany marina zay tokony atao zany. Ary ny farany dia maneho mazava tsara Jesosy hoe inona ny tena fivavahana mety araka ny sitrapon'Andriamanitra sy araka ny toromarika Jesosy mba ho marina tsara ny fiarahantsika amin'Andriamanitra amin'ny alalan'ny resaka ifanaovan'Andriamanitra amintsika indrindra zay ataotsika amin'Andriamanitra. Nen'Andriamanitra tsy misy olana amin'ny resaka ataony amintsika fa ny atsika ny misy olana, ary zany olana zany indrindra no ahitsy. Inona ary ny fanitsiana zay lazay nyity teny ity? Voalohany, voalaza fa tena zanaka sika, fa saingy zao tena mijoro tsara ve ho tena zanaka. Fa ny alalana hoe zanaka eo anatrehan'ny ray dia manoa azy. Tsy afaka manoa an'Andriamanitra sika raha tsy manetry tena. Fanetretena hatramin'ny resaka no tadiavin'i Jesosy fa tsy hoe fanetretena amin'ny lafiny hafa ihany. Zay ny voalohany. Ny faharoa zay afatra dia ny teny avoakatsika amin'Andriamanitra, ny resaka avoakatsika amin'Andriamanitra mitony-bavaka ataotsika dia mila atao amin'ny fahatsoram-po zay mifanohatra tokoa tamin'ny reo fanaony fariseo rehefa mivavaka. Inona ary le fanetretena? Ny fanetretena ry havana dia ny fanekena ho tena zanaka, fa tsy tahaka le taloha intsony te hitovy amin'Andriamanitra, te hiala amin'ny mahazanaka fa te hitovy amin'Andriamanitra. Fa raha tena manetry tena isika dia faly Andriamanitra ka mahita fity aminy isika. Fa izay ahitsy eto dia reo mpivavaka jiosy indrindra ny fariseo eo anatrehan'ny olona dia te anandratra ny tenany, te anandratra ny tenany ho mahay mivavaka, ary te anandratra ny tenany ho modely amin'izany vavaka zany. Dia hoy Jesosy, raha izany no atao dia tsy hahita fity amin'ny lay Andriamanitra ray, na dia manonona ny Jehovah Andriamanitra ho rainy azy. Tsy hahita fity mihitsy, ary tsy miraharaha akory izay tena takina mba ho akasitrahan'Andriamanitra ny vavaka atao, fa ny te ho derain'ny olona, te azo voninahitra amin'ny olona no ny fisehosehoana. Zany no fahadisoana zay ahitsin'i Jesosy eto. Eo anatrehan'Andriamanitra ny olona tsy manetry tena dia noho ny fiatsaram-belatsia, araka izay tononin' Jesosy mazava eto, mihatsara velatsia, miseho tsara nefa ny tena marina dia ratsy, ary manao ny tsy mety. Inona ny tsy mety? Mandainga eo anatrehan'Andriamanitra. Inona ny lainga? Teo mpivavaka tsara nefa ny farany ratsy indrindra. Ny dera ity hialantsika sy ahitsin'i Jesosy
fity aderadera avy amin'ny olona tsy zany no tadiavina fa n'izay tadiavina kosa de fanetreteny mba hazona fity amin'Andriamanitra fa raha manetry teny isika de tena mivavaka aminy fa raha tsy manetry teny isika de mivavaka amin'ny olona fa tsy mba amin'Andriamanitra. Vavaka feno fiatsaram-belatsia tsy henon'Andriamanitra fahotana zany milebebana ny fiatsaram-belatsia. Ny faharoa zay ahitsin'i Jesosy am'ty de ny fotsika na ny feon'ny fieritreretantsika zay aingany le tonom-bavaka zay takin'i Jesosy dia tsy mila bilobiloka ho ny fiteny aty Majunga fa mahitsy amin'ny fahatsoram-po zany tadiavin'i Jesosy amin'ny mpivavaka aminy. Inona natao hoe mahitsy na manana fotsotra marina amin'ny fiainany, marina amin'ny fiheverany ny hafa, marina eo zay ataony amin'Andriamanitra fa tsy nilainga na ny fanamarina tena nefa sanatria zavatra tena mifanohatra amin'Andriamanitra no hitan'Andriamanitra ao aminy. Ary lasa fahazarana izany fitiavana ny fahamarinana zany, lasa fitsipim-piainana fa tsy andevozon'ny lainga, tsy andevozon'ny lainga. Zany tadiavan'Andriamanitra mba ho mahitsy fo na tsotra fo isika, fa ny olona tsy mahitsy fo dia mahatonga azy tsy ahitsy fo dia no ny fihevera-tenany hoe raha manao an'izao a dia raha mihevitena tahaka an'izany dia manakona ny marina ao anatiny, tsy tena mitady na mikendry ny ahita fity amin'Andriamanitra, ary ny tena loza ary de tsy misy fahasoavan'Andriamanitra, zany hoe tsy misy famonjen'Andriamanitra ho azo am'izany vavaka atao zany. Fihetsika atao ivelany iderana fotsiny fitsanganany eo amin'ny sinagoga zany tsy fahatsoram-po zany de mahameloka atsika eo anatrehan'Andriamanitra. Noho izany ny fanotsiny eto dia ny ahatonga anao tsy mikendry mba ho hita, zay ny voalohany. Ny faharoa kosa afaka amin'ny zavatra zay managadra ny tena, ary ny fahatelo dia manana firaisana amin'Andriamanitra personnel na tena manokana, zany ny tian'Andriamanitra mahitsy amin'Andriamanitra mivavaka rehefa izay no ataotsika. Tsy te hiala amin'ny fiandraina an-tsaina ny olon'Andriamanitra mahitsy fo raha tena mihevitra tsara zao tenin'i Jesosy zao ka na ny toerana dia manaraka ny toromarika Jesosy. Raha te hiala amin'ny fanakoritana ny zavatra eo manodidina atsika isika de hoy Jesosy hoe mila toerana mangina, miala mitabataba mba tsy ho voakorotana, tsy ho voakorotana sika rehefa tena mihevitra na tena mino fa Andriamanitra manoerana toerana rehetra. Mahagaga ny fiteny malagasy na ny hevitra malagasy zay milaza indraindray hoe mandeha any amin'ny tany zay tsy misy Andriamanitra, tsy marina zany. Ny tany rehetra, ny toerana rehetra, na eny na any ambanin'ny tany na eny ambony, misy an'Andriamanitra avokoa. Koa izay tena teo amin'ny fanjakam-pahasoavan'Andriamanitra manana firaisana personnel aminy dia miditra amin'ny toerana mangina, mifandray amin'ny mangina, tsy elingelen'ny vady aman-janaka azy amin'ny fotoana tena ilana am'izany. Io ny tsy ampy amintsika, fa satritsika ny atao hoe mivavaka de makany am-piangonana ihany, satritsika mivavaka dia miaraka amin'ny ankonatsika ilaina zany, fa tsy ampy amintsika kosa ny fitokana mbavana, fitokana mbavaka. Mila miray amin'Andriamanitra sika. Jereo tsara zay nataon'i Jesosy. Jesosy aza rehefa tena mila miray amin'Andriamanitra de mitokana any an-tendrombohitra. Tahaka an'izany koa Petera tantarainy
asan'ny apôstôly zany any atapitrano izy mivavaka, ny olona ao ambany ao izy raika izy rery any atapitrano. Zany ny fanotsiana tadiavin'Andriamanitra amin'ny alalany zao Jesosy zay ampiteneniny amintsika zao. Ny faharoa am'ty teny ity, rehefa tafarina ho any amin'ny tena vavaka mariny sika dia amporosian'Andriamanitra indray. Amporosiany, ahoana famporosian'Andriamanitra antsika? Zao ny lazainy, azo antoka ho Jesosy fa tena hahita sy iainanao amin'ny mangingina. Iza ny miaino antsika amin'ny mangingina? Andriamanitra. Dia rehefa am'izao andron'ny teknôlôjia zao, raha te hahita olona na zavatra amin'ny toerana anankiray zay miafina de mampiasa drone sy fakatsary helikoptera ngamba, zay no azo ilazana azy. Kanefa zao misy toerana zay tsy ho hitan'ireny, fa zay tena mahita atsika amin'ny mangingina kosa de tsy iza fa Andriamanitra ray. Ary Jesosy de nilazan'zany satria Jesosy de Andriamanitra raha teo. Nahita ny Natanaela izy, nahita ny Natanaela izy, fa Natanaela tsy nahita azy. Lazainy ao amin'ny Jaona 1:15 zany. Tahaka an'izany koa hitan' Jesosy tao amin'ny tranony Jodasy, tsy Jodasy Iskariota, i Paoly apôstôly, voalaza ny asan'ny apôstôly 7:1-2:10, rehefa naniraka anany Ananiasy izy. Io no mampirisika atsika, mahita atsika ao mangingina Andriamanitra, fa tsy mahita fotsiny fa miaino. Ka na de tsy tamin'ny masotsika aza Andriamanitra zay mahita atsika, de inofa mahita anao izy, atony izy resao aminy zay vavaka tianao atao. Ny faharoa, mamaly fity izy, zany koa no famporosiana atsika amin'ny alalan'izao toriteny zao. Zao ny famalian'Andriamanitra fity antsika mivavaka zay ataotsika. Tolom-bavakatsika tsy mba misy ho adinony. Andriamanitra tsy tahaka ny ray mpianakaviana zay verivery tadidy na reny mpianakaviana ka hiteny amin'ny zanany hoe inona kay ilay lazainao teo, fa izay vavaka ataontsika amin'ny mangingina de tena tsy adinony ary efaina tanterahany amintsika zany. Ny atao hoe efaina de tahaka ny hoe trosa, nefa tsy trosa akory ny fanefan'Andriamanitra zay vavaka ataotsika, fa noho ny fitiavany atsika, ny fahasoavany zay ataony amin'ny maray azy, ka ray mikarakara ny zanany. Ny tiny omponao am'izany hoe mamaly fity Andriamanitra, de takiny ianao mba haritra amin'ny fiandrasana amin'ny valiny. Rehefa azo antoka Andriamanitra fa mamaly fity na Andriamanitra na hoe mamaly ny vavakao, zay takina aminao de maharitra amin'ny fiandrasana amin'ny valiny. Ity le tena fahotantsika koa, falemetsika. Falemetsika de mila malaky ny valiny. Mba hampalaky ny valiny ho ny 𝗵𝘀𝗇𝗵 araka ny fanao ny farisy ao, de alao atao maro ny teny ao amin'ny tonom-bavaka mba hienona sy hampahaingana ny valiny. Tsy mety zany, fa ny fanahy masina de ny fanahy ny fampaharetana atsika. Tsara seo tsara ho Jesosy ny fahadisoana amin'ny vavaka lava atao amin'ny 𝗵𝘀𝗇𝗵. Ny vavaka lava, ny antony de zao, fitanisana fiaiahina. Zao nefa mivolazany ny testamenta taloha, maro ny teny, ny adala mpitory teny 7:4-4, fa ao am'izany fahamaroany teny ny adala zany de tsinotsinona ihany zany teny maro zany. Fa Jesosy rehefa mivavaka de raketiny Matio tsara amin'ny 2:20, voalohany amin'ny 7:7, averiny amin'ny 2:20, ary faranany amin'ny 4:7. Tolom-bavaka Jesosy de foy ary tsy miova hoe ray eo, 𝗙𝗵𝗵𝗱𝗆 kanefa aoka ny sitraponao no atao fa tsy ny ahy. Tsy vavaka lava zany, fa izao kosa rehefa averiny amin'ny fanondrony indrindra amin'ny fanotelony de mafy ny vaikan'izany vavaka zany.
amin'ny feoa indrindra mivatana ahitsika tsara rehefa namerina ny fanontelo izy de ny voaka ny dinitra dia tena ra dinitra ra no mivoaka. Inona ny dikan'izany hoe ny dinitra ra no mivoaka? Maneo ara-batana ny firaiketam-po amin'Andriamanitra izany. Fa jereo tsara ny fahotantsika mivavaka fa tsisy dinitra akory, tsisy dinitra tokony hibebaka sika amin'ny tsy firaiketam-po amin'Andriamanitra zay vavahantsika. Fa izay tiatsika ary ndre mivavaka lava, ary tia ny mahadisitra ao anatin'ny mivavaka lava zay fanao ny 𝗙𝗵𝗃 de ny finonom-pôna. Inona ny finonom-pôna manjaka ao? Arakaraky ny abetsahan'ny vavaka no enono nylay ivavahana. Tsy Andriamanitra akory aza no angatahana. Be de be ny fivavahana mampanao vavaka tsy enjery. Tamin'ny Facebook no ahitana nday mandeha manao hoe 𝗙𝗵𝗵𝗱𝗆 eran'izao tontolo zao mba ho sitrana lay lehibe ny fitondram-piangonana. Anga zany lazay ny soratra masina, tsy araky ny soratra masina zany. Fa ny fomba ny 𝗙𝗵𝗃 dia teanao imagination na fikarohan'ny saina, manao lalana voakariko ny saina mba hanatonana an'Andriamanitra. Inona ny lalana voakariko? Tsy maintsy atao maro, ampiana fanazavana zay vao azo nylay Andriamanitra. Tantarain'ny testamenta taloha mihitsy zany ao am'mpanjaka voalohany toko 𝗵𝗵𝗏 sy ny 730 tam'izay nivavahany mpaminany mibala, nitenenany hoe ry bala o enoy zahay, de naverimberina amin'ny teny mafy ary nandratra ny vatany azy. Saingy zao tsinotsinona ny teny mafy, tsy nirehitra ny fanatitra nataony teo amin'ny alitara. Fa Eli kosa teny fohy nefa ny finoana matotra dia sitraky Jehova ny fanatitra, may ny fanatitra ary ritra ny rano. Zany lesona ampaherezana atsika, zany nataony Eli mpaminany zany, ary mila tafitsika mba hampahery atsika hivavaka fohy ao mangingina. Zao koa ny fampaherezana atsika mba hivavaka araky ny sitrapony Jesosy. Raha mbola tsy mangataka azy isika de efa fantatra Andriamanitra sady. Raha mbola tsy mangataka ny olona de efa fantatra Andriamanitra sady. Zany ny filazany tsara lehibe ry havana. Zany akory tsy midika fa tsy ilaina akory mivavaka kay, fa efa hain'Andriamanitra tompoko ny zavatra angatahako. Tsy izay ny dikany ry havana, fa izay sitraky ny fon'Andriamanitra de ny fipetrahana anao zanany alalanao, fa hain'Andriamanitra ny mamaky ny filanao, ny besoin-nao. 𝗬𝗵𝗵𝗱𝗏 satria hain'Andriamanitra zay ato amin'ny eritreritro zay tadiaviko. Ny avalitsika an'izany de fitiavana, ny avalitsika an'izany de fanajana zay Andriamanitra mahalala ny filatsika, ary nina ny avalitsika azy farany ny fiankinana amin'ny fiainatsika tanteraka. Zany natao hoe miaraka amin'Andriamanitra, tia azy, manaja azy ary miankina aminy. Ho haitsika ve zany? Tsy haitsika zany, fa ny fanahy masina no mampianatra atsika sy mampahery atsika. Zao ny lazay ny Romanina toko 8:120, isika malemy de azavainy tsara. Ny fahalementsika tsy fantatsika akory aza zay vavaka tokony ataotsika, tsy fantatsika akory, fa de hoe mivavaka fotsiny. Fa raha izany marina tsy fantatsika de mila mpisolo antsika isika ary manaiky ny fanahy masina. Inona natao ny fanahy masina? Hoy ty teny amin'ny Romanina toko 8:120 ity, mitaraina ho antsika amin'ny fitarainana tsy azo tononona izy. Ry hava malala, tia atsika Andriamanitra, manome atsika ny fanahy masina izy. Andriamanitra ray zay mahalala ny momba atsika sy ny ilaitsika izy. Zao ny lazainy tantara faharoa toko 2:7 ka mila ho eritreretitsika. Amin'ny anaran'i Jesosy, fa ny mason'i Jehova mijery eny tontolo eny
eran'ny tany rehetra mba isehony amin'ny kery hamonjy zay manana fo mahitsy aminy. Ity fo mahitsy ity efa voalaza fo tsy mivilivily, feo fieritreretana mahitsy satria zanak'Andriamanitra, ary mahitsy satria mahalala an'io fanotsiana sy fampaherezan'io. Mijery ny fijalian'ny vahoakany, izany vahoakany isika ao anaty fanjakam-pahasoavan'i Jesosy. Ny fijalian'ny jentilisa aza jeren'Andriamanitra, maika fa ny fijalianao, fa zay tena fijalianao tompoko de ny hoe tena miaraka amin'Andriamanitra ve zah, fa raha miaraka amin'Andriamanitra ianao de tsy hijaly, fa mijaly kosa ianao raha tsy miaraka amin'Andriamanitra. Tiana Andriamanitra hoe sorona aminao zany tsy fiarahana amin'Andriamanitra na ny fiatsaram-belatsia zany. Ny faharoa dia raha mbola tsy miantso azy isika de efa maly Andriamanitra. Mahagaga zany teny ao amin'ny Isaia 5:20 zany. Ao amin'ity Isaia 5:20 ty dia amin'ny vanim-potoana taorian'ny fahababony efa miverina any Jerosalema, kanefa rehefa miverina any Jerosalema de mbola takian'Andriamanitra ibebaka ihany, fa tsy azo fitahina mihitsy zay efa tafaverina any Jerosalema raha tsy mibebaka. De zao ny fitahina ho azon'izay mibebaka, raha mbola tsy miantso azy izy de amaly aho. Eninao ve zany teny zany? Maika ozy izy, ary raha mbola hiteny izy de ieno aho. Mahagaga ny filazany tsara omen'Andriamanitra amin'ny famaliana vavaka, mbola tsy niantso de efa mamaly. Tsy mahalala fotsiny Andriamanitra fa mamaly. Fa ny ao amin'ny testamenta vaovao de mahagaga koa ny teny ao amin'ny Efesianina 4:20. Zao ny voalaza ao amin'ny anaran'i Jesosy: ary ho an'izay manao mihoatra noho ny zavatra rehetra, mihoatra lavitra noho izay angatantsika na everitsika aza. Asa na henontsika tsara zany tenyny Paoly zany. Andriamanitra manao mihoatra noho ny zavatra rehetra. Inona ny zavatra rehetra? Ny zavatra rehetra zay everinao ho vitan'Andriamanitra. Ny mihoatra ny zavatra rehetra zay tsy everinao ho vita dia hain'Andriamanitra zany. Fa nytoy ihany koa mihoatra noho ny zavatra angatantsika sy everitsika no men'Andriamanitra antsika. Aokare zany tenin'Andriamanitra zany no hiazona atsika amin'ny fiarahana aminy, mba ho vavaka mahalala an'izany ny ataotsika zay mivavaka aminy. Filazantsara anie zany hoe Andriamanitra manome mihoatra noho zay angatantsika. Asa ny fanahy masina zany rehetra zany, asa ny fanahy masina. Koa ianao zao no tahaka an' Jesosy, tahaka an' Jesosy anaiky ho tapahan'ny fanahy masina, tahaka an' Jesosy tariheny mba handresy. Zany hoe Andriamanitra manome mihoatra noho zay angatantsika. Asa ny fanahy masina zany rehetra zany, asa ny fanahy masina. Koa ianao zao no tahaka an' Jesosy, tahaka an' Jesosy anaiky ho tapahan'ny fanahy masina, tahaka an' Jesosy tariheny mba handresy ny heriny devoly, indrindra ny fampianaran-diso am'izao vaninandro iainantsika izao. Lazaitsika fa mahery ny devoly de asahiranatsika tahaka ny hoe tsy mahery Andriamanitra. Mahery Andriamanitra, ampy ho anao ny fanahy masina, ampahery anao hifikitra aminy, hifona ny fahalemenao, ary ampy andresenao ny fampianaran-diso zay maka fanahanao. Io indrindra ny lazay ny vavaka rainay zay ny an-danitra zay lazaina amin'ity teny ity. Ny rainay zay ny an-danitra na le vavaka nampianarin'ny tompo de mizara roa lehibe, haitsika tamin'ny fianarana 𝗏𝗏𝗏 zany. Ny vavaka tonom-bavaka telo voalohany de mahakasika an'Andriamanitra sy ny aja sy ny fanjakany, fa ny telo farany kosa de mahakasika atsika. Dia inona ny mahakasika atsika? Ny alina, ny famelan-keloko ary ny fialana ny fakapanahy. Ry havana malala, zao ny takian' Jesosy amintsika mba hanaraka ny modely io ny fiainatsika, ho fiainana
mametraka an'Andriamanitra ray satria ray izy de omeo azy ny aja ary aoka anjaka ao aminao ny teniny dia ny sitrapony atao fosy mazava tahaka an'izany ary adresy amin'Andriamanitra ny vavaka ataotsika manaja tsara ny fahamasinan'Andriamanitra tsy tia loto ary manaja tsara ny mamarina soto ny teniny mikatsaka ny voninahiny re tompoka fa tsy mikatsaka ny voninahitry ny olona mba ho hitan'ny olona mahatoky koa izy amin'io 𝗪𝗵𝗵𝗱 amin'ny fitondrany sy ny fikarakarany amintsika amin'ny anina zay tadiavintsika rehefa milaza n'io lotera amin'ny heviny tsy ny sakafo ihany fa zay ilaitsika atao amin'ity fiainana ity omeny zay sahazatsika isika amin'ny mahaolon'ny fanjakam-pahasoavany karakarainy tsy ny vatana ihany fa ny fanahy koa anefa ny fanahy indrindra ny tian'Andriamanitra hiaraka aminy amin'ny fitadiavana famelan-keloka de io le lazainy mamela ny elokay tahaka namelanay zay meloka taminay fifamelan-keloka amin'ny mpiaramonina fa indrindraindrindra famelan-keloka omen'Andriamanitra rehefa mibebaka mahatoky famelany elokao izy ary ny farany mahatoky Andriamanitra fa hiaranao amin'ny devoly sy ny fakam-panahy entina zany ary ny tadiavin'Andriamanitra amintsika amin'izao alady 15 manaraka amin'ny Pasika zao alohan'ny hanomezany ny fanahy masina dia azavainy tsara fa zany fanahy masina zany Andriamanitra mila manjaka ao amin'ny tonom-bavaka indrindra ao amin'ny fiainantsika amen raiso ny fitahina ho aminareo ne ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tompontsika amen. Teny aloha faravidavitra ny olika ny teatratra Jesosy tompo nilazy zany anatroanao mpivavaka ty anandratena fa ietry vizay no sitraka
ho aminareo any eny tompo ary ho amin'ny falahina. Hitay anareo aneny tompo ka hiaro anareo, ampamirapiratra ny tavany aminareo aneny tompo ka hiantra anareo, anandratra ny tavany aminareo aneny tompo ka hanome anareo fiadanana. Amen, amen, amen. Aoka isika hivavaka. Tompo, misaotra anao amin'ny fonay tokoa izahay, fa efa nampianarinao anay zay sitraka ao hataonay. Andriamanitra ampio zay ankehitriny amin'ny alalan'i Jesosy Kristy noho ny fanahinao masina, mba hitehirizanay ny teninao amin'ny fo mahadio, hitomboanay amin'ny finoana, mba hiatsara isan'andro zay amin'ny fitondran-tena masina, ary ny teninao neny no hitokianay na amin'ny fiainana na amin'ny fahafatesana. Amen.